Pamemaziona, afatra etnia, pasteur Antananarivo, Léa. Ary ianao ry Betlehema tany Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrian'ny Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no ivohan'izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no mpiandry ny Israely oloko. Amen. Ivavaka isika. Indreny alehibe ny fitiavanao ry Andriamanitra telo izay iray, lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Misaotranao indrindra izay nahatratra ity maraina ity izay hakatoky ny fotoana izay ahatserovanay ny tsingeritaona nahaterahanao. Tsy mba tany amin'ny tanàna tsara tarehy na lehibe na toerana malaza no nahaterahanao fa tao amin'ilay tanàna kely indrindra dia natsoina hoe Betlehema, ao amin'ny faritry Joda. Ary tao amin'izany tanàna izany tokoa no ivohan'ilay mpanapaka, tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra izay ty an-tany. Misaotranao izay ry lay mpanapaka satria tonga mamangy anay ianao amin'ity maraina ity, izay namelona anay tsiraray avy ka nanome tombon'andro iainanay. Miarahaba anao mpanetreteny ry lay mpiandry tsara. Manorika ny tongotrao masina izay ry lay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Tonga ny fotoana sarobidy indrindra, ilay fotoana mamy indrindra satria vao mihiratra ny masonay natao amin'ny fandrinanay izay tamin'iny alamanginy iny dia nahatsiaro anao ny fonay. Fantatray fa eo aminao no misy ny fiadanana ary eo aminao koa no misy ny fitsaharana. Jesosy malalo, sokafo ny fonay tsiraray avy ary amin'ity andro anio ity. Hahaizanay mandray ny teninao, hahaizanay mandray ny afatra avy aminao, ary dia mitenena re Jesosy araka ny fombanao, amin'ny alalan'ity mpanomponao izay nofinidinao, manetry tena ambany dia ambany mandrakariva manoloana ny fahalehibiazanao, hitsakitsao amin'ilay fahaladianao masina ny Jesosy eo, mba hanambara mandrakariva ny sitraponao. Ny fony izay mihaino kosa Jesosy amin'ity andro anio ity dia sokafo ny fony tsiraray avy, mba tena ho vonona handray ny teninao, handray ny afatrao, tsy ho fahazarana fotsiny aminay tsiraray avy izany, satria hanadinana anay ny teny izay rehetra norenesinay nandritra ny nahavelomanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, lay teny tonga nofy teto amin'izao tontolo izao, no hanaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Tenin'Andriamanitra izay hitondrana ny vatsim-panasy omeny tompo antsika amin'ity andro anio faha 4 ny volana Desambra 2024, dia ao amin'ny bokin'ny Salamo 7:20, Salamo 7:20, andiny fahaenina. Psaume numéro 23, verset 6. Amin'ny anaran'i Jesosy. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tran'i Jehova andro lava aho. Amen. Zany no tenin'Andriamanitra tonga amintsika amin'ity andro anio ity. Ary iza tokoa moa no tsy mitady an'izany fahasoavana sy famindrapo izany ary ny fiadanana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia amin'ity andro anio ity tsika dia miomana fatratra, miandry fatratra, ny ankalaza, ny aterahan'ilay mpamonjy, ny aterahan'ilay mpanavotra, ny aterahan'ilay mpiandry tsara. Ary izay indrindra no mitondra amintsika ny lohahevitra hoe ny fiadanana sy ny famindrapo ary ny fahasoavana. Tsy misy olona eto ambonin'ny tany ka tsy mitady izany atao hoe fahasambarana izany. Ary hita fa izany no mameno ny lafim-piainan'ny olona ny ahita sy aina ao anatin'ny fahasambarana. Ny olona tsiraray avy anefa dia samy manana ny fomba sy ny lalana hikatsahana izany atao hoe fahasambarana izany. Ary samy manana ny fomba sy fanomezany famaritana izany fahasambarana izany. Ny mpanoratra ny Salamo
de Davida de manambara manazava tsara ao amin'ny Salamy 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao: efa nasianao fifaliana ny foko mihoatra noho ny tamin'ny taona nahabetsahany ny variny sy ny ranom-boalobony. Araka ity tenin'Andriamanitra ity de milaza mazava tsara fa mifandray ny famindrapo sy ny fiadanana ary ny fahasoavana. Izany hoe eo amin'ny toerana misy ny famindrapo na ny olona mandray ny famindrapo de eo no miasa sy miseho ny fiadanana sy ny fahasoavana amin'izany fotoana izany. Ary izay indrindra no mahatonga ny Tompo Jesosy sy Andriamanitra ray izay niditra tao anatin'ny Jesosy Kristy Tompo ka hidina ety ambony tany, rehefa nidina de ety ambony tany ary mbola hidina ety ambony tany, izay manamafy sy manambara hoe efa nanisy fifaliana ny fotsika mihoatra noho ny tamin'ny taona nahabetsahany. Dinio ny fifaliana izay nomeny Jesosy atsika nandritry ity taona ity. Banjino ary averimberena ao anatin'ny fosiny sainantsika fa betsaka tsy azo tany saina izany fifaliana izany, ary mbola manasantsika ny Tompo hitanisa sy hilaza izany, hanambara izany amin'ny alalan'ny fijoroantsika vavolombelona. Fa velona Jesosy ary rehefa nanisy soa sy fitahiana ho antsika. Indray andro ity mpanoratra ny boky ny Salamo ity, izay mpamorokira de Davida, olona malaza ity Davida ity, ary mamerina amintsika koa izany teniny izany fa tia nomeny fiadanana sy ny famindrapo ary ny fahasoavana. Fa nisy mpanoratra malaza iray, mpamorokira malaza iray izay antsoina hoe Haydn. Nametra-panontaniana tamin'ny tenany izy, nanao hoe nahoana ny hira sy ny hira ara-pilazantsara no mahafinaritra ny mpiaino sy mampahery ny mpiaino. De izy ihany nefa no namaly izany fanontaniana izany tao anatin'ny tenany, satria izy de mpamorokira ara-pilazantsara. Ary nanambara izy fa tsy mahay mamorona afa-tsy izany hira ara-pilazantsara izany aho izy rehefa nieritreritra an'Andriamanitra sy ny famindrapony izay nomeny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho, ary tsapako fa feno fifaliana ny fanahiko sy ny saiko, ary natonga ahy hanao hira fiderana sy di fiderana eo ambany elatry ny fahasoavany. Afaka ny manapirofo izany fiadanana izany avokoa izy, ny kristianina rehetra, rehefa nandray sy nahatsapa ny famindrapon'i Jesosy Kristy izay tsy tsapany izao tontolo izao, ary izay no nahatonga ahy amorokira sy aneo izany fifaliako izany amin'ny alalan'ny hira masina. Ry havako malalo, ry milaza fa kristianina, ry mpino sy nandray an'i Jesosy Kristy Tompo sy handray an'i Jesosy Kristy Tompo, moa va isika izay hankalaza ny tsingeritaona nahaterahan'i Jesosy, mba tena vonina ny hankalaza sy hanome voninahitra ny anarany ao anatin'ny hira fiderana sy ny fankalazana, ao anatin'ny fety feno fahamasinana, sasanatria ao anatin'ny hiran'izao tontolo izao sy ny fiainan'izao tontolo izao, hankalaza tahaka ny fanaon'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fisotro-toaka, amin'ny alalan'ny dian'izao tontolo izao. Asa anjarako sy anjaranao no mandinika fa androany mampatsiahy antsika ny tenin'Andriamanitra, fa aokantsika atsiaro fa ao anatin'ny hira-pilazantsara dia ahitantsika sy mampidina ny fiadanana ary koa ny fahasoavana. Ny fifaliana izay entin'izany famindrapon'Andriamanitra izany mantsy de hazavain'ny fanoharana telo samihafa ao amin'ny filazantsara Luka 5:12, izay fanoharana milaza ny amin'ilay ondry very, ny faharoa dia amin'ilay farantsakely very, ary ny fahatelo ilay zanak'Adala.
rehefa mahazo famindram-po mantsy ny olona iray dia misy ny fifaliana, ary rehefa teraka ao anatin'ny fony ny fifaliana dia mitoetra ao anatin'izany folo zany ny fiadanana, ary rehefa mitoetra ao anatin'ny fony fiadanana de mirotsaka ny fahasoavana. Fa kosa raha tsy mety mandray ny famindram-pon'i Jesosy Kristy ny olona anankiray dia mety hananany izao rehetrarehetra izao, mety hananany ny harena ny tany, fa ny fony kosa de feno alahelo ary miafara amin'ny fanamelohan-tena, ary ny hafarany zany olona izany dia fahaverezana. Amin'ny ankapobeny de ny olona na ny kristiana na ny mpino izay miaina ao anatin'ny famindram-poa dia mahafantatra mazava ho azy ny fiadanana ka mandray avy hatrany ny fahasoavana araka ny voalazan'ity boky ny Salamo 3:24 ity. Jesosy Kristy Tompo teraka tao an-tanàna kelin'ny Betlehema, tsy tao amin'ny hôpitaly malaza teto amin'izao tontolo izao, tsy tao anatin'ny berceau tsara tarehy, tsy mba natositosika tamin'ny posety lafo vidy na ny deriny écrit, fa tao anatin'ny vilia izay finanan'ny omby no nahaterahany ka nasiana lay ahatra sy ny mololo mba nametrahana azy hahatonga ny hafanana. Ny toeran'izany Betlehema izany tanàna voarakotra sapin izay manimpofona, ary ny sapin izany dia hazo anisan'ny karazan-kazo mateza sy ela velona, maharitra ary mitondra fofo-manitra sy manome fahavelomana ary manokatra ny respiratoire ho an'ny olona izay tratrany hasemporana na mety marary fo. Androany ianao tia hankalaza ny fahaterahan'i Jesosy? Androany tsika rehetra tia hankalaza zany fahaterahan'i Jesosy zany? Mova efa nomantsika ny toerana haterahany. Miady varotra Jesosy, te hitoetra ao anatin'ny foko sy ao anatin'ny fonao, izay fantany fa toerana maloto, toerana feno fahotana ary toerana feno fahavetavetana. Kanefa kosa androany izy milaza hoe ny fo madio sy masina no tiany hitoerany. Atoloran'i Jesosy ny fontsika tsiraray avy mba ho toerana mahonina ka hahatonga azy indray ho teraka ao anatintsika. Meteza re ho sasany, meteza re handray ny famindram-pony, hahatonga ny fiadanana mba hahafahany mandrotsaka ny fahasoavana. Ho an'ilay zanak'ondry tonga nofo tety amin'izao tontolo izao, hidera sy ny hajarin'ny voninahitra mandrakizay, fa ny famindram-pony hitondra fiadanana ka hiteraka fahasoavana eo amin'ny fiainantsika isam-batan'olona, ahafahantsika mandray ilay fanomezana sarobidy indrindra zay efa nomany no azy ho anao ho atolony rahampitso eo ampelantanako sy eo ampelantananao, raha vonina isika no andray azy marina ho tombo sy mpamonjy eo amin'ny fiainantsika. Amen. Vavaka isika. Faly ny fonay Jesosy, faly ny fonay Andriamanitra raha io, ravoravo ny fanahinay fanahy masina, nanomezanao ny hafatrao amin'ity maraina ity. Tsy diso anjara zahay satria mbola afaka nandray zany vatsim-panahy izany, ahafahanay mamakivaky ity tontolo andro ity. Izay tsiraray avy Jesosy dia aza vela hirotorotona ho safotry ny fanomanana izany fiainana
Izany amin'ity tontolo andro ity fataovy kosa hiomana ara-panahy fatratra mba handray ny fankalazana izany fahateranao izany. Hanadio ny fonay mba ho tena toerana handraisanay anao ilay mpanapaka, anao ilay mpamonjy. Jesosy io, ataovy miomana fatratra izay amin'ny fiatorana anao, amin'ny fanadladizana eo anatrehanao, mba tena hampandrosanao izay ao amin'ny tokantranonay. Satria efa mitsangana eo am-baravaran'ny fonay ianao, mitsangana eo am-baravaran'ny tranonay ianao sy ny tokantranonay. Sanatria Jesosy io, ahitany fahazavana sy ny famirapiratanyireo jiro maro samihafa sy ny ravaka maro loko amin'ny tokantranonay, kanefa ny fonay tsy vonona ny handray anao. Jesosy malalo, diovy ny fonay tsiraray avy. Ongoty avokoa Jesosy io, izay hevitra rehetra mampisaraka anay aminao anatin'izany fonay izany, mba tena hitanay ny tavanao sy feno famirapiratana amin'ity andro anio ity, izay hitsenanay anao mpanapaka, lay mpanavitra, lay mpamonjy izao tontolo izao. Ka ho tena fankalazana ny tsingeritaonanao miavaka ne ty taona 2024 ity. Ninona Jesosy esakatsaka nataon'ny devoly, ny velam-pandrika ataon'lay ratsy, ny fanamarina tena rehetra izay mety hanamarinanay teny eo anatrehanao, ka tsy hahafahanay mandray anao anatin'ny fonay. Dia raisinay ny fahefana avy aminao Jesosy Kristy velona sy mahasamanakely avy any Nazareta, andravaravana sy anapotipotiana ny asa matin'ny Satana rehetra, izay manakana ny fonay, mahatonga ny fovatonay tsy ho tonga fonofo, ka tsy hahatonga anao Jesosy ho teraka ao anatin'ny fonay. Jesosy malalo, potipoteo amin'ny herin'ny fanahinao masina sy amin'ilay tananao mahery fenolatra izany asa matin'ny Satana izany. Ny fahavetavetana rehetra, ny toetra ratsy rehetra, ny fahazaran-dratsy rehetra izay mamatopatotra ireo zanak'Andriamanitra, ireo mpanompon'Andriamanitra miandro izao vatsim-panahy izao, dia tsy anankely hanam-pahafanafana ny farimy rehetra afo. Any misy anareo Satana, mba hahatonga ny zanak'Andriamanitra hahatsapa tanteraka, hanapa-kevitra tanteraka feno sy feno amin'ity Noely 2024 ity, fa Jesosy Kristy rery ihany no afaka mindra fosy amela heloka, ary ao amin'ny rery ihany no misy ny fiadanana sy ny fahasambarana. Misaotra Jesosy io, misaotra mpamonjy io, aok'izay Jesosy hitoetra eo aminao, hanokatra ny fonay mba ho teraka ao anatin'ny fonay ianao, sa ao anatin'ny tokantranonay. Dia olom-baovao zahay, handray ny famindraponao, hahatonga ny fiadananao sy ny fifalianao hitoetra ao anatin'ny fonay tsiraray avy, ka androtsanao ny fahasoavanao, manana ambiampy ho an'ny isam-batan'olona, ny isam-pianakaviana, ary izao fiangonanao masina izao dia ilay FPMM ziona. Misaotra Jesosy io. Raha misy ny tera, raha misy ny haja, dia anao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa ny famindrapony Jesosy Kristy tompo, ny fitiavany sy ny famelan-kelony ane ho amintsika tsiraray avy, ho an'izay vonona ny andeha amin'ny lalana ety sy tery. Misaotra Jesosy io. Ny fiadananao sy ny fifalianao ary ny fahasoavanao ho aminay tsiraray avy, anio apitso ary mandrakizay. Alleluia. Amen. Ny fiangonana FPM Ziona sy ny mpitandrina rehetra dia miraly antsika tsiraray avy tsisaka navaka fety sambatra. Enganie Jesosy Kristy tompo ho tena teraka ao apotsika amin'izao taona izao. L'église FPM Sion ainsi que tous les pasteurs vous souhaitent de très belles fêtes. Que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, puisse naître vraiment dans notre cœur cette année et qu'il puisse régner en chacun d'entre nous.